Ory zareo tonga sao dia cliquer daholo rehetrarehetra vao nahita ilay hoe sipa voadona. Amin'ny ankapobeny aloha ity tantaraiko anareo ity da tantara tena izy tena nisy fa kosa ilay izy tany amin'ny tamin'ny sinoa tany amin'ny tamin'ny Azia. Vehivavy ilay sipa voadona eto izany. Ilay tamin'izy mbola mipetraka tao amin'ny ray aman-dreniny izany azo lazaina mba hoe sipa nianatra tsara izy ny fianakaviana ny ray aman-dreny ihany koa nampitana azy ho tafita tamin'ny fianarana izy dia noho ny efa lehibe avy eo noho efa lehibe ianao tsy maintsy hoe manambady. Izy koa sipa manjakely tamin'izany manambady izy nampalahelo anefa avy eo dia kay izy tsy miteraka natao daholo dia zavatra rehetrarehetra momba anazy rehetrarehetra mba hoe hampiteraka anazy izany dia kany izy tsy miteraka. Tena nanomboka teo amin'izay ny disadisa teo amin'ny mpivady anankiroa satria nanomboka nanambany nanaratsy anazy ny vady nanomboka nanao izay nakarary ny fo nanao izay tsy apitry ny tokantrano zareo izany dia farany vava ny tokantrano. Lasa diso fanantenana sy very fanantenana tamin'iny amin'izay mademoiselle kely satria tsy inona ny vady mba andriny antsinany teo amin'ny tokantrano teo amin'ny fiainany ohatran'ny olona rehetrarehetra ianao rehefa misara-panany madina na hoe sara sipa na hoe misaraka ianao dia tsy maintsy eo ihany ilay areti-po areti-tsaina ary ny aretim-batana satria tsy inona mafezana hoe olona tsisy mpitia mafy. Dia ohatr'izay nahazo ankala-kely nanomboka teo izy lasa vaky fo dia nanomboka teo izy lasa sarotra taminazy fandray tamin'ny fiarahamonina. Namono teny izy tao aorian'ny sara-panambadiana dia avy eo mama no nanafitra anazy nentina tany amin'ny hopitaly izy dia navodana dia avotra fa tsy maty. Avy eo nefa izy nanafitra foana tamin'ny mamany za koa mama tsy maintsy hamono tenako fa tsisy zavatra maminy aminako eto amin'ity fiainana ity satria tsy inona efa nilozam-badiko ako dia mama moa izany niezaka foana nanome courage anazy amin'ny maharenim-pianakaviana anazy dia izy tao aorian'izay tsy mety hiaraka hipetraka amin'ny fianakaviana rehetrarehetra intsony fa lasa mipetraka nanao azo antsoina hoe lasa 4 ans izany izy anefa tsy hoe adala very saina fa manan-tsaina tsara fa ilay mifandray amin'ny fiarahamonina izany ilay mihoana man'olona lasa tsy tia intsony be dia be ny olona no hoe hanome fanampiana manampy anazy dia tsy tia lasa hala ilay olona manampy anazy satria izay ilay olona ilay amin'ny ankapobeny ange ianao rehefa diso fanantenana rehefa hoe manantena loatra ka diso fanantenana dia misy fiantraikany amin'ny fonao miteraka alahelo. Dia izy moa izany lasa izy nandeha mipetraka tany amin'ny karazana ohatrany hoe orinasa efa tonta be efa ratsy be izay nipetrahany dia ohatrany hoe 4 ans izany tany dia mamany avy eo lasa nandeha nanampy anazy mipetraka tany mba hoe manome courage izany dia mipetraka tao izy mianaka no farany efa antitra ny mamany dia nampalahelo indrisy fa efa antitra moa tena reraka tsy maintsy hoe maty dia ndosy ny fahafatesana ny mamany dia teo ihany koa izy vao mainka vaky very izany ilay olona ilay mba mpanome courage mba mpanome sopapa mba mpanome toky isan'andro na dia hoe eo izany hoe alahelo isan'andro dia ny mpiara-monina rehetrarehetra izany manantona anazy fa nanomboka lasa halany daholo nampiray vodirindrina rehetrarehetra raha tonga manantona mba mifampiresaka dia lasa tsy tiany fa na izany aza dia tadidiny daholo ny fiainany rehetrarehetra. Tonga avy eo ny misy karazana ohatry ny association ireny izany mpanampy ny sahirana any amin'ny tany zareo Azia any. Tonga izy nanampy anazy tamin'ny voalohany hoe sarosarotra ihany nandesy lahatra anazy satria izy tsy tia mifanerasera amin'olona dia nandesy lahatra anazy hoe mba afaka manampy anao ve izay dia tsy tonga izy izany dia direct teo no namaly fa nitaoko anatin'ny todiny hoe 10 andro teo izany ohatry zareo no mifampiresadresaka aminazy teo foana manaraka azy ireo alehan'ny rehetrarehetra dia nanontany manodidina rehetrarehetra sy ny mpiara-monina hoe inona marina ny tena antony dia fantatra zareo izany antony rehetrarehetra dia fara moa izy nefa elaela dia mitantara ny fiainany taloha dia tena nitantarany tokoa izany hoe diso fanantenana izy teo amin'ny fiainana dia izay nampatonga azy ny vary lavo. Efa antitra nanomboka tao anatin'ny 50 taona izy ary hatramin'izao izy mbola velona izany. Afaka mijery vaovao nareo amin'ny YouTube dia soratako amin'ny eo ambany eo ny lohatenin'ilay vidéo dia afaka jerenareo any amin'ny YouTube ny
vidéo feno dia indrisy fa hatram'izao izy zany zao antsika miresaka zao mba azalazany hoe manana trano tsaratsara kely izy zany satria le olona tonga nanampy an'zareo ireo a karazana ohatrany hoe mpanampy ny olona sahirana sy ny rehetrarehetra dia azalazany hoe manana trano izy a mba hoe manana tsaratsara kokoa zany trano loatra amin'ny taloha fa kosa le fitiavana zany efa tsy misy tsony hoe olona ifanome fitiavana anazy satria izy olona irery no eo amin'ny sokatra amin'ny fiarahamonina zany mbola tsy fantatra ihany koa ny toany hoe afaka mahay mifandray amin'ny fiarahamonina ve izy zany taorina an'iny verina ohatry ny taloha sa mety nahoana tapaka teo moa le tantara engany izy mba hoe ahay mifandray aman'olona ny taorina an'iny satria tsy mahampalahelo nisy ny 10 taona zany ry zareo efa somary antitrantotra ihany izy hitako amin'ny sary io tena mafy ry zareo zany atao hoe voadona fitiavana ino fa mety anisany efa voadona daholo nkamponareo mijery anarako ireo reny dia mahalala sy mahatsapa an'izany atao hoe mafy ny voadona fitiavana sy fa dia mankasitraka anareo rehetrarehetra nanaraka an'ilay tantara kely nizaraiko teo dia azadino ny abonnen'ny page-tsika dia ny chaîne YouTube-ntsika mandra-taona tompoko.